Fahameravatsika tsireo avindray tsy alatsinainy maraina fa 13 volana septambra ity sasan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombon'andro-trany ary indrindra amin'ny fahasoavany izay posany amintsika mba ahafahantsika mandray azy alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao indray izahay fa mbola menao izao fotoan'izao indray ahafahanay mandray fahasoavanao. Ireny tokoa Tompo ny ho vita fihavananao aminao ty marainy ty ka ny elokay izay mampisaraka anay aminao ny Tompo voafahanao angataka izahay mba androtsahanao fanainao masina ahafahanay manao tsara kokoa hatrany aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manay ny tenin'Andriamanitra animpy. Alaina amin'ny Jaona 1:1-5 manao hoe izao mofo velona izay nidina avy tany an-danitra ary ny mofo izay omeko dia nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Amen. Ny fijoroana eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fianarana ny soratra masina no an'ny fiarovana ho antsika. Lazao ny olona tsy hiaino ny tenin'ny hafa izay mahakasika an'ireo vavolombelona fa maka sy hianatra an'izany ka halala fa mifandrindra amin'ny fahamarinana ireo. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Izao no ambaram-panao salamo momba ny lehilahy tsara anankiray manao hoe fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Anana fananjamana mivaingana sy sarobidy izay manao an'izany amin'ny sainy sy ny fony. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina. Izany no singa velona sy tsy mety maty izay aseho mazava amin'ny Jaona 1:9. Nde sika iny ny teny izay mihinana mofo avy any an-danitra dia mahazo hanina isan'andro ary ahalala ny tian'izao teny izao mbara manao hoe tsy mila ampianarin'ny olona ianareo izy izy. Fototra mafy izay azontsika hanorenana ny tenin'Andriamanitra sarobidy. Rehefa manantona anao amin'ny tomban-keviny ny olona dia lazao avy fa navelan'ilay mpampianatra lehibe anao ny teniny izay manana tombabe izay tsy hita pesipesenina. Lazao azy koa fa efa nirahany ny mpampahery amin'ny anarany dia ny fanahy masina. Izy no ampianatsareo ny zavatra rehetra izy sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Velarina eo anoloantsika ny animpy izay azon'izay rehetra mihina ny Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana hinanana. Izy ny azonaina ho an'izay rehetra manohy mihinana eo aminy ary ahazo fampianona lehibe izay rehetra mandinika an'ireo teny sarobidy ireo. Fanandramana sarobidy indrindra no azony raha hihinana amin'ny animpy ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Ho hitany ihany koa fa toy ny mololo any atrehan'ny vary ny tenin'ny olombelona raha oharina amin'ny tenin'Andriamanitra. Izao ny tsarovana io nanome torolalana ho anao ny tenin'Andriamanitra fa hoay sy hoan'ny zanak'Andriamanitra rehetra ny teny fikasany ary avelatra ao alohantsika ny animpy asaina ianao hihinana ny tenin'Andriamanitra izay hanatanjaka ny nofotra sy ny ozabe rehetra ara-panahy. Ireny Tompo ianao mankotra mba hatanjaka indrindra ny amin'ny ady rehetra rehatrehana eto amin'ity tany ity ka aneho fandresena isan'andro isan'andro. Amen. Riranay tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao Tompo mba hanovo hery anay mandrakariva ka hatsiaro izay fa mila mandinika ny tenao isan'andro isan'andro satria izany no hampatanjaka anay amin'ny ady ara-panahy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Be